arabantsika amianaran'i Jesosy Kristy to resaka paska zany ny paska de fomba fanao a tsy maintsy atao io raha miresaka ny paska voalohany tsika de nanaovana ny paska voalohany tao amin'ny tamin'ny zanak'Israely na tamin'ny Jiosy a na amin'ny fanekena voalohany a de ny paska tao a tany Egypta tao amin'ny tany Egypta nanaovana ny paska voalohany paska ny Jiosy zany inona ny zavatra hita rehefa miresaka an'io tsika vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy toko fa 12 de ny andininy fahaenina zao no lazain'ny baiboly ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro fa 410 amin'ny ty volany ty de amono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny zanak'Israely zany hoe ny fanaovana paska ny Jiosy zany de amin'ny fa 410 volana voalohany reto ny zavatra hita ao anatin'izany zanak'ondry tsy misy kilema mofo tsy misy masirasira anana mangidy fomba fanao tsy miova reo mandraka androany ary mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany reo tsy miova raha ny Jiosy manao paska ireo zany zavatra hita eo reo zanak'ondry tsy misy kile zany tena tsisy kilema fa tsy hoe zanak'ondry rehefa dadabe an'ondry ho an'ny isam-pianakaviana zany hoe tsy maintsy laliana ao anatin'iny ray alina iny finanana azy ary anatono atsatika amin'ny finanana azy fa tsy andrahoana na ho anina mata tena raha miditra anatin'ny paska ny Jiosy zany tsika de tsy misy mahazo atao latsaka na ny kely ny fanaovana azy fa tena arabaky tena ny fanaovana ny paska ny Jiosy raha vao misy latsaka de tsy akasitan'Andriamanitra dikan'izany raha miditsika tsy maintsy anao paska ka ao paska ny Jiosy de homany daholo zany zavatra rehetrarehetra zany aiza ny atana zanak'ondry tsy misy kilema ray taona raha ozy ny tenin'Andriamanitra ray taona tsika ve no nampiteraka an'io trika nafantatra hoe ondry ray taona io fanontaniana aloha zay faharoa ny fomba finanana azy ray isam-pianakaviana fa tsy hoe ondry ray ho an'ny olona 100 tsy mipetraka zany fahatelo miaraka amin'ny anana mangidy mofo tsy misy masirasira hoanina amin'iny aliny tsy maintsy taperina zay natao hoe paska raha miditra ao paska ny Jiosy tsika de vitatsika ave zany aty amin'ny hafa firenentsika no miresaka androany za manentana anao eto fa tsy vitanao zany fa misy paska anankiray zay tena tokony ataotsika miaraka amin'Andriamanitra ka de zany io zany de zao raha manao paska ny Jiosy zany ianao de zao ndray mandisa taona koa tsy miala ary amin'ny volana voalohany amin'ny 410 volana voalohany ka de maherezy ianao zay hiditra anatin'ny paska ny Jiosy fa rehefa tsy vita dia ajanony copie-coller tsy mandeha ozy ny tenin'Andriamanitra fa mitandrina mihoatra vao tafiditra raha mandeha ao anatin'izany lalan'ny paska zany ka de maherezy tompoko tahin'Andriamanitra indrindra fononareta sirifitoetra ty am'izao tontolo zao raha misy fanefatsanga de mijery ianareo ary raha misy antso maratsofo de miainono ianareo ambarao amin'ny firenena rehetra ary manangana fanevo tory hoe fazafezina